Ampitombonina amin'ireo mandrakariva ny avako ny fahasoavan'ny tompo Jesoa dia faly miaravantsika no ity alakamisy fa 12 volana oktobra ity ny Koritiana voalohany toko fahefatra ny Koritiana voalohany toko fahefatra ndiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo no mofinainantsika ny havako. Koritiana voalohany toko fahefatra ndiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny ndiny faraika amby roapolo. Mivaky toy izao aminaran'i Jesoa. Tsy niamenatra anareo anefa no anratako izany zavatra izany fa mananatra anareo toy ny zanako malalaka. Fa na dia manana mpampianatra ray alina ao amin'ny Kristy aza ianareo, dia tsy maro ray ianareo. Fa izany no niteraka anareo ao amin'ny Kristy Jesoa tamin'ny filazantsara. Koa mananatra anareo aho, manahafa ianareo. Ary noho izany dia nirahiko ho any aminareo Timoty zanako malalako, sy mahatoky ao amin'ny tompo ka izy no ampahatsiara anareo ny fanaoko ao amin'ny Kristy tahaka ny ampianariko ao amin'ny fiangonana rehetra eny tontolo eny. Fa ny sasany mirere ohatra n'ilay tsy mikasa ho avy any aminareo iny aho, fa ho avy any aminareo faingana raha sitrapon'ny tompo, dia ho fantatro izay herin'ireo mpireharehireo fa tsy ny fiteniny. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Inona ary ny tianareo? Ho avy amin'ireo mitondra tsorakazo fa samy fitiavana sy ny fahalemem-panahy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fiangonana tany Korinto ny havana izay nanoratan'i Paoly ity taratasy ity dia araka ny avitantsika hoe voaloam-bokatra mihitsy tamin'ny faritra Ziminoriana zany ry havako. Ary isan'ny faritany lehibe, province romanina lehibe dia lehibe ny province ny Akaia izay nisy any Korinto ho renivohiny. Ary dia ny Korintiana izay nireharehan'i Paoly mihitsy ampitiavana mahazanany azy, fifaliana ho azy ny nanangana izany fiangonana lehibe tany Korinto izany. Saingy renivohitro Korinto ary be fakapana, betsaka karazan'olona mivezivezy, ary ny karazan'olona mivezivezy reny dia samy mitondra ny fahalalany, mitondra ny fahazavan-tsainy, mitondra ny fanaony tao amin'ity fiangonana tao Korinto ity. Misy aza moa dia mitondra ny fahendrena Grika, ny filozofia Grika, nampifangaroana tamin'ny fahendrena jiosy sy ny karazany maro samihafa. Betsaka ireny karazana mpampianatra mivezivezy tao Korinto ireny. Zay mahatonga Paoly miteny hoe na dia manana mpampianatra ray alina azy ianareo, dia izao za ihany no miteraka anareo, zany hoe za ihany ny tompona andraikitra aminareo, za no mipitaiza anareo, mpananatra anareo. No zany dia eto afaka malala andiny ny faharoapolo manao hoe fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. No entina mampatsiaro antsika le afaka malala ny amin'ny finoana sy fiainana kristianina. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Hoantsika hoe isan'ny fiangonana nisy toetra hafahafa mihitsy ny fiangonana tao Korinto. Be dia be ny fahalemeny ity fiangonana ity, hita amin'ny hatevena ny taratasy zany. Any Efesosy Paoly no manoratra ho an'ny Korintiana ary naniraka ny Timoty mba handeha ho any hitondra n'izany taratasy, hitondra n'izany hafatra zany. Ary be dia be noolana maro samihafa hita tao amin'ny fiainan'ny kristianina tao Efesosy, momba ny fanambadiana, momba ny fanambadiana, momba ny olona maro isan-karazany, ny ena-terino amin'ny sampy, ny fijangatsangana, momba ny fandraisana fanasany tompo, ny fifampiniady madinidinika ao anatin'ny samy mpianakavy ny finoana, ny fanomezam-pahasoavana, ifandroritana, ifampitsarana sy ny sisa rehetra. Dia amin'ny teny faharoapolo ity Paoly dia mampatsiaro ny kristianina tao Korinto ny hoe inona moa ny fanjakan'Andriamanitra aminareo. Fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Somary ataontsika hoe niavonavony ny kristianina tao Korinto, nanambony tena. Toetoetra n'ity fiangonana ity mihitsy zany fanambony tena izany. Ary rehefa manambony ny tena moa zany dia mihevitra ny hafa ho tsinitsinina,
hitantsika hatrany amin'ny fanomezam-pahasoavana Korintana voalohany toko faharoambin'ny folo io ka natonga amin'ny Paoly ny anazava lavitra momba ny fitiavana hoe tsisy nininina nke nininina fanomezam-pahasoavana nananao nininina fisandratana eo aminao rehefa tsy eo ny fitiavana dia zava-poan'izany. Ary dia hitantsika manao hoe somary mora manambony teny izay ny Korintiana noho ny toerany teo anivon'ny fiarahamonina noho ny toerana nisy azy noho ny fiarahamonina nisy azy dia mora azo mifakampanahy tamin'ny fiheverana ny tena no zavatra ny kristianina tao Korinto. Dia inona nasain'ny apôstôly Paoly nataony apôstôly Paoly manao hoe mba harao angeza mba jerenareo zarainareo zanteraka anareo manome modely anareo fa jereo tsara dia izao mandraka kehitriny dia nona sy mangetaheta sy tsy manan-kitafy sy asiana totondry ary tsy manana antom-ponenana izahay ary misasatra amin'ny tanana izahay raha tevatevaina izahay dia misotra raha enjehina izahay dia miaritra raha tenenina mafy dia mamaly teny moramora ataony toy ny fadotro zao tontolo izao izahay dia faikan'ny olona rehetra mandraka kehitriny. Izany hoe nasehony apôstôly Paoly ny fahafoy zany hoe zany kristianina zany dia kristianina manaiky manafoana teny. Hoy izy manao hoe raha tenenina mafy ange izahay dia mamaly teny moramora ary nareo tsy tenenina akory fa nareo mihitsy no maninja tsandry nareo mihitsy no mitondra ny rarahanareo tsarain'izao tontolo izao. Hoy izy manao hoe raha misasatra miasa ny tanana izahay. Be dia be ny kristianina atao Korinto raha hitantsika tsy misasatra miasa fa mampiasa ny hafa fotsiny ary to mandehandeha mitety sy miraharahany ny fiainan'ny hafa ho ny apôstôly Paoly fa tsy miasa. Tsy vitan'izany ihany izy manao hoe raha enjehina dia miaritra raha tevatevaina dia misaotra ary nareo midikan'izany ary nareo raha tevatevaina inona nataonareo mamaly ratsy ny ratsy ianareo. Zay no tonga amin'ny Paoly mampatsiary manao hoe tsy ny hampamenatra anareo nke nitenenako an'izany fa ny ahatserovandreo tena fa be loatra ny avonavona ao aminareo tao Korinto. Io teneny amin'ny 10:20 tsy ny hampamenatra anareo na nyratako izany zavatra izany fa mananatra anareo ho toy ny zanako malarako. Ary dia hoy ny filazatsika manao hoe ny 9:20 dia rehefa napetraka Paoly tsara mihitsy ary amin'ny toerana tokony isy azy ny kristianina tsy aro tena fa ny fiaina kristianina dia tsy miaraka amin'ny antsoiny avonavona. Ny fiaina kristianina tsy miaraka amin'ny antsoiny frère ihany. Ny fiaina kristianina dia tsy miaraka amin'ny atao fiheveran-tena ho zavatra mitaha amin'ny hafa. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Inona dika izany rehefa malala ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny. Ny teny dia izao lay logos nampiasain'ny apôstôly Paoly teny io. Zany hoe misy zany amin'ireo olona préare na ireo kristianina na tao Korinto dia ny heverina izy ireo fa zany hoe maha-kristianina zany dia amin'ny teny io moa ny filozofia grika moa dia matetika zatra manao kilalao teny ary ny heverina raha hoe ny fahendrena dia amin'ny fahaiza miteny ny fahendrena dia ny amin'ny fahaiza mandahatra ny fahendrena dia nisy mihitsy moa hoe rhétorique tamin'ny andron'ny filozofia grika. Ka io zany apôstôly Paoly dia manazava manao hoe tandremy tsara fa tsy teny fotsiny tsy teny ihany ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy hoe tenitenenina fotsiny na teny tansaina fotsiny ihany na hoe amin'ny alalan'ny fitansana amin'ny alalana resaka tsy zany fotsiny ihany ny fanjakan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny teny amin'Andriamanitra fa izao betsaka tamin'ireo kristianina no ataontsika hoe mandrobo olona tamin'ny teny tamin'ny resaka. Dia lay teny faharoa koa dia lay hoe logos dia atao koa nefa hoe lay science zany hoe fanjakan'Andriamanitra tsy hoe asan'ny saina fotsiny tsy hoe fandresen-dahatra tsy hoe lay lojika fotsiny. Efa koa malala indraindray tsika mieritreritra ny finoana ho teny mieritreritra ny fivavahana ho atotam-pahalalana ho tahaka ny science rehetra mieritreritra mieritreritra ny fanjakan'Andriamanitra ho tahaka ny tenin'olombelona fotsiny ihany. Sanatria zany rehefa koa malala fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy resabe sanatria ny vava hoy ny apôstôly Paoly. Tsy teny entina mandrobo olona tsy teny entina manafosafo ny fahalemen'ny olona ka tonga azo ho jobo ao anatin'ny fitondratena tsy mendrika. Ny teny fanjakan'Andriamanitra rehefa koa malala tsy teny izay ataontsika hoe fanomeza tokokoa
tsy arahana finoana afaka malala hoe ny tenin'Andriamanitra ety fa ny fanjakan'Andriamanitra dia amin'ny hery tsy amin'ny teny ihany. Inona ny dikan'ilay hoe hery afaka malala, roa ny dikany afaka malala. Ny teneniny eo dia nazahoana ny voambola nampiasainy dia nazahoana ny teny hoe dynamique, zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia hery miasa, hery miasa ny fanjakan'Andriamanitra, tsy hoe miteny fotsiny ihany, tsy hoe kabary ny tenin'Andriamanitra na ny maromaro koa tsy hoe tsy ny tenin'Andriamanitra moa fa ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy hoe toeram-pikabariana na miorina amin'ny kabary fa miorina amin'ny herin'Andriamanitra, zany hoe hery manova zavatra, hery miasa. Eny rehefa malala ho takatra eo fa rehefa mandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy isika dia manjary ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, ka tsy mitoetra ho fikasana na mitoetra ho teny ihany ny fanarahantsika n'Andriamanitra fa tonga asa mihitsy, miova, manova zavatra, samy joro manova zavatra. Zay le hoe hery io ry havako, manova zavatra. Ary tsy vitany hoe manova zavatra ny fanjakan'Andriamanitra, tsy hoe manova olona ihany ny fanjakan'Andriamanitra, fa izao koa ry havako malala, hery zay mahatonga antsika ho fiasana vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra. Zany tsy hita tao amin'ny Korinto, tsy hita tao amin'ny Korintiana, ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny hery ihany. Tsy hoe ny filazan'ny dika teny ambony anazy, tsy teny foana fa hery mahavita zavatra. Ny filazan'ny dika teny amin'ny Tobo hoe action. Zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mahatonga ny olona kamo, tsy mahatonga ny olona malaina, fa mahatonga ny olona sabrotsaka tsehatra, mahatonga ny olona samandray andraikitra. Ary zay no tsy hoe finoana ry havaka. Ny finoana tsy maniraka antsika ho kamo, fa ny finoana aty anatintsika maniraka antsika hiasa, handray fanamby, hiainga amin'ny tsy misy manjary misy noho ny finoanan'i Kristy. Jereo tsara ny tenin'ny tompo dia maka raha tamin'ny namoky ny olona tsy omby 10,000, inona ny any aminareo mofo 5 sy zandranony 2, dia hoy ny tompo asay vo mipetraka ny olona. Zany hoe zay le finoana rehefa malala. Ny finoana dia manjary mahatonga hery ka mampahery ny hafa, mahatonga herim-panahy, herin-tsaina, mampisy fiovana ary mampisy ny tsy misy mihitsy. Zay ny finoana rehefa malala. Mety mieritreritra ny kery finoana manao hoe tezahany ve dia ho vita. Zay havako ilay fahakelezan'ny finoana hoe zahany ve dia mba ho vita, zahany ve dia mba possible. Mety manao mazany tsika ndraindray amin'ny fiainana kristianina, fa ny soratra masina havako malala dia manazava fa zay no antsoina hoe finoana. Ny finoana dia miseho amin'ny fotoana hatsapanao, fa tsisy ninona azonao atao intsony aza. Eo manomboka ny finoana amin'ny fotoana hatsapanao, mety ho fahangiran'Andriamanitra mihitsy aza hoe aiza ianao Andriamanitra, iny dia ataoko. Ao anatin'izay vao mitranga ny finoana, ao anatin'ny zava-tsarotra hoe zay mahatonga ny hoe ny fizahany-toetra dia mahatonga finoana. Ary izay no antin'ny apôstôly Paoly teneny hoe mba manahafa ianareo. Ny fiainana kristianina tsy le fiainana antsoina hoe misosa mandrakariva, ny fiainana kristianina tsy le fiainana feno fifaliana hoe tian'ny olona mandrakariva na manana zay ilaina sy ny fahafinoana mandrakariva, fa ho izy manao hoe endre mandraka kehitriny tenona sy mangetahety zahay, tsy manan-kitafy ange zahay tony, asiana totondo ange zahay tony, tsy manam-ponenana akory azy zahay tony. Afaka malalo, takatra ovy ny fanjakan'Andriamanitra, takatra ovy ny fanjakan'Andriamanitra efa ao am-ponao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fanahiny ao anatinao. Fanahy ny fanjakan'Andriamanitra dia amin'ny hery manosika anao hiasa, manosika anao ino, manosika antsika ho sahijo vavolombelona, tsy manosika antsika ho kanosa ao anatin'ny zavatsarotra. Fanjakan'Andriamanitra dia tsy manosika antsika ho kivy, ho resy ravoravo tanana, tsy zany ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra sy ny hery ny finoantsika an'i Kristy dia manova ny tontolo manodidina antsika ary ahafahantsika miatrika na dia ny zavatsarotra indrindra. Ny filazan'ny Isaia mpaminany azy, raha kivy ny zanak'Israely na tsy aro ny ravoravo tanana. Ny filazan'ny Isaia mpaminany azy manao hoe matoky, aza matahotra, fa na dia hamaky ny afo azy ianao tsy ho may. Zany rehefa malala, ny fanjakan'Andriamanitra dia hery hoe tsika miatrika ny zavatsarotra isan-karazany.
ery afahantsika manosika miaro ny tenantsika sy ny finoantsika eo anatrehan'ny zavatsarotra fanjakan'andriamanitra ry avako dia tsy akanosana akory raha mandray ny fanahy masina isika dia zao ny tenin'ny Jaona manao hoe fahaizay nandray azy dia meny ery ho tonga zanak'Andriamanitra tsy hakanosana zany tsy tahotra zany tsy fisalasalana zany tsy fahakoviany zany tsy manatoerana amin'ny olona manana ny fanjakan'Andriamanitra tahaka anao tahaka atsika ny tahotra ny debideby ny fakahalana ny tsy fitiavana tsy manatoerana ao amintsika zany ny freariana tsy manatoerana ao amintsika zany afaka malala ingany ho tsapanao fa efa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra dia izay miseho ho hery mampahery anao ho finoana mampandroso anao ho fitiavana tsy mampakivy anao ho fanantenana mampifaly anao ho aminao any Jesosy Kristy Tompo ivavakisika Tompo misaotra anao zahay fa efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra efa tonga ny fanjakanao ary manana anjara amin'izany zahay antoponay zany fiainanay zany manefy ny toetranay tsy ho babon'ny freariana ny fiheveran-teny ho zavatra manefy ny toetranay tsy hanankina ny fononay amin'ny teny sy ny fahendren'izao tontolo izao manitsy ny dianay tsy ho resin'ny fahaiza mandahatra ny fahendren'izao tontolo izao fa mametraka ny fanahinao aty anatinay kosa ahatsiaro fa ny fanjakanao ery manova ny fiainanay asainay mijoro vavolombelona ery mandresy ny sarotra ny debideby ny tahotra ny fakamangidiny zao tontolo zao ampahirezy zay Tompo atsiaro fa ny fanjakanao aty anatinay dia fanahy mahery ary fanahy sahy miatrika amin'ny finoana ny fijoroana vavolombelona mampahirezy anay Tompo amin'ny asan'ny fanahinao masina ka amin'izay rehetra iainana isan'andro dia aoka hanahaka anao zahay mahatoky anao Andriamanitra miankina aminao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia manankina ny fiainana eo am-pelantananao zay Tompo enoho ny vavakay ary ampahirezo zahay no Jesosy Kristy zanakao